Epistily nosoratan'Apôstôly Paoly ho an'ny Efesianina, toko 5. Koa manafan'Andriamanitra ianareo, satria zanaka lalainy. Ny fitiavana no aoka hanenika ny fitondrantenanareo, tahaka ny nitiavan'i Kristy antsika sy nanolorany tena tamin'Andriamanitra, toy ny fanatitra sy sorona manitra, mamerovero ho fanasoavana antsika. Araka ny sahazan'ny vahoakan'Andriamanitra, dia aoka tsy ho voatonona eo aminareo akory aza rehefa fijangajangana sy fahalotoana isan-karazany ary fitiavan-karena. Fa dio ny teny vetaveta sy resaka valavala na vozo-dratsy izay samy tsy tokony atao, fa aleo manao tonom-bavaka fisaorana an'Andriamanitra. Fantaro tsara izao, tsy hanana anjara lova amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga, na ny maloto fitondrantena, na ny mpity harena, fa mpanompo sampy ny mpity harena. Aza mety ho fitahina amin'izay teny foana ianareo, fa ny zavatra toy izany indrindra no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra hiasa amin'ireo olona tsy manaiky azy. Koa aza mety ho mpiombona amin'ireny olona ireny ianareo. Tao amin'ny aizina ianareo fahiny, fa ao amin'ny fahazavana kosa ankehitriny, noho ianareo tafaray amin'ny Tompo. Koa manaova fitondrantena tahaka ny olona ao amin'ny fahazavana, satria ny fahazavana dia mamokatra ny soa sy ny rariny ary ny hitsiny isan-karazany. Miezaho mamantatra izay ankasitrahin'ny Tompo. Aza miombina amin'ny asa tsy mahavoka-tsoa ataon'ireo olona ao anatin'ny aiziny, fa aleo aseho ny tena toetr'ireny asa ireny, satria mamenatra na dia ny ilaza izay ataondry zareo ao amin'ny afina azy. Fa rehefa asehon'ny fahazavana kosa ny tena toetr'ny zavatra rehetra, dia hiarihary avokoa. Eny, izay rehetra miharihary dia tonga mazava. Izany no ilazana hoe mifoha azy ianareo izay matory ary mitsangana ho velona avy any amin'ny maty, dia ampazava anao i Kristy. Koa tandremo tsara ny fitondrantenanareo, aza manao toy ny olona tsy misaina, fa aoka ho tahaka izay misaina. Araroty ny fotoana azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao andro izao. Aza miadaladala, fa mba fantaro izay sitraky ny Tompo ataonareo. Aza mimamy divay ianareo, satria fanaram-po amin'ny ratsy no vokatr'izany, fa aoka ho feno ny fanahy masina. Manaova salamo sy hira ary antsa asesiky ny fanahy masina. Antsa sy salamo no kalohy amin'ny fo tokoa ho an'ny Tompo. Misaoran'Andriamanitra iray mandrakariva noho ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Aoka hifanohy ianareo noho ny fanajanareo an'i Kristy. Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo toy ny anekenareo ny Tompo, satria ny lahy no filohan'ny vavy toy ny maha filohan'ny fiangonana an'i Kristy, fa i Kristy mihitsy no mpamonjy ny fiangonana izay tenany. Koa tahaka ny aneken'ny fiangonana an'i Kristy no tokony aneken'ny vavy ny lahy amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy, tiavy ny vadinareo toy ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana sy ny nanolorany tena hamonjy azy. Nataony izany mba hahamasina ny fiangonana rehefa avy nodioviny tamin'ny rano fampandroana omban-teny, fa tiana mirapiratra ny fiangonana atolony ho azy Kristy, ka tsy hisy petipetina na ketrona na zavatra toy izany, fa mba ho masina sady tsy hisy diny. Dia torak'izany koa, tokony ho tahaka ny itiavan'ny lehilahy ny tenany no itiavan'ny vadiny. Izay lehilahy tia ny vadiny dia tia ny tenany.
Tsy misy tokoa olona mankahala ny tenany fa dia mamelona sy mikarakara azy tahaka ny ataon'i Kristy amin'ny fiangonana. Fantatsika izany satria anisan'ny tenan'i Kristy isika. Fa hoy ny soratra masina hoe: noho izany dia andao ny ray aman-dreniny ny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho tena iray ihany izy roa. Mavesa-danja ny tsiambaratelo fonosiny eo adinin'ny soratra masina eo ary dia lazaiko fa miantefa amin'i Kristy sy ny fiangonana izany. Kanefa miantefa aminareo mivady rehetra koa izany. Ka aoka samy ho tahaka ny itiavan'ny lehilahy ny tenany noho itiavan'ny vadiny, ary aoka ny vehivavy hanaja ny vadiny.